amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoana tokatantsika ny amin'ny jinetia tonga ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahushua TV français afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahushua TV Yahushua TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay ny chinois zany dia Yahushua TV chinois reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahushua TV malagasy afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo rehetantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Dadalahy ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina ilay andro ny fahamarina fametrahana ny fahamarinanao fametrahana ny voninahitranao taio izao teny izao dadamala iaiava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny zay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao saotrapetraka dadamala iaiava ao amin'ny anaranao Yahushua naovana an'izany teny rehetra zany amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray ny ambasadorany Yahushua Eliana no mandroso tokatantsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka be dia be ny tapatapaka mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany dia ilazana zatsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay aotsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita n'ilay numéro telefona nareo dia zay naveriko zay 032 86 663 98 ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny zany zay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia zany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany afaka manota dia izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namelany fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany tena Andriamanitra vendrana be sa metsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany andravana zany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravana zany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 arivo taona na tsipitsipinyny eny amin'ny elo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay dia tsy teny hoe tara kosa tara loatra natongavanao tsisy tara zany normal biana ny fatongavany ely azy mety be mihitsy ny tena izy zay mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria maniraka olona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lahady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lahady mazava be ny teny ely aho hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho ilay jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanota anareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany ilay Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novenovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa ilay fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa te ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratrany olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovonoana rehefa nentina teo amin'ny Joshua izy dia hoy Joshua hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Joshua mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy io tsisy dia izy Joshua hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany ilay fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia efa ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Aloha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona toko fahavalo andiny fa Jaona toko fahavalo andiny fahasivy. Ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny. Ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aizy ire. Tsy nisy ny nameloko anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloko anao. Zay ilay hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia izy hoe, za koa tsy manameloko anao. Ary aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana. Ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zavatra niaoranao tamiko izao. Aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melona natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny divolo miteny hoe mahazo manota. Fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio izay miaraka aminao zany, manoko izy ilay miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona toko fahadimy. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha tsy teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany. Dao ndraiky tsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirana antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy. Ao amin'ny andiny fahavalo, ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan' Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo, mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay. Dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io farany io mitazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny izao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tia nitenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no miteny hoe mahazo manota ka moa fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia teny ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Jehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Jehosoa. izay toriana ambasadorina Jehosoa zady aha Elia. Jehosoa no dirana tsalofe mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Jehosoa dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Jehosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Jehosoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Jehosoa izay nitoriana ambasadorina Jehosoa ziady a Elia irery ihany. Ny faevatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Jehosoa Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Jehosoa. Kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana Martsa ho avy zao. Azadino mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia teny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany izay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao. Fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny izao.
dia any amiry tahaka anareo rehetra rehetra. Dahora jerevantsika le fandehan'le teny azy. Inakena tonga ny jaona ny teny an'io. Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay teny amin'ny 9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary izany ny ilazana amin'i Jesosy dia olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky manatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firinga amin'izy loatra efantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ohatsy rehefantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia voly izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny izany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy izany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia voly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo le volona. Izany tonga na miteny hoe tandrema ianao tsy misy jaona ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agiginao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny izany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao mba sateranao sao. Tena tsy mafy izany. Anarany ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao izany fa tokony mafimafy noho izany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy very miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanaonao an'izany kosa ny ianao? Dahoary jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha izany le hoe raha misy mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko moa fazana azy Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky io miaraka aminareo. Sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory na ny kely ara. Tsy nanitsaka tety kory ny ara ny tongotra io. Toy izantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao izany ny dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany dia mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy.
fa tsara foana fisaina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho any Ehosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany dia ho any Ehosoa, velona ho any Ehosoa, miara-mipetraka amin'ny Ehosoa, miaina ho any Ehosoa, Ehosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Ehosoa zay madio tanteraka, hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika le teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka mifahotana zany. Ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka mifahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizan'ny Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko 7 fa tsy najanony teo fa notohizany ry amin'ny toko 7 amin'izay. Zany hoe nitohy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko 7 dia ao amin'ny andininy 4 amin'izay no jerevantsika. Andininy 4. Jaona voalohany toko 7 andininy 4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony a. Ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Ehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka mifahotana. Andininy 5. Fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny. Nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Niza zany tafaraka amin'ny Ehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Dia iny Jesosy mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy hoe miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal maheno any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino eko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo amin'ny andininy 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Niza zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampangainareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko 7 andininy 9. Daoarany. Andininy 7 tsara moa vakitsika. Aloha andininy 9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Ehosoa manala ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Ehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Ny endry mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Lao avaketsika indray ny teniny. Andininy 7.
ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany ovaly le Jaona voalohany toko voalohany 9:7 sy ny 10 hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Ahosoa tsy mety manoto intsony lay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota matona zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra io anao fa nateraka Jesosy Jesoa dia io anao mpanota io mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy anao fa niteraka anao dia le pisoloky no niteraka anao lay mpamitaka no niteraka anao fa le Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Ahosoa izy fa nitazomy ny teny Ahosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy tena ntsindriana fandroany tsy mahay manota izy fa maninona hoiny satria nateraka Andriamanitra izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devolo io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana devolo ny rainy soratra masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo miazy fijaliana hoe aza manota intsony zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona andana vakeo fa fanomeko tarihan'ny voavonanomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy ary rehefa avy eo dia nitsindriny apôstôly amin'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany toko 5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:9 Jaona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teny io zany tsy Jaona kory no makany amelo sanaty zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina salary Ioananina ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria izy tena nyteny mihitsymihitsiny tindray fa naporofona manaraka mbola i Jaona ihany no teny aty fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy tsy azony devolokasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka io Andriamanitra io matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay zay le fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy nao Jésus jizasinao io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ao ny teny io nampianaranareo dao zao toy zao lasa mpanota ahoana kozinareo ny olona zao le Jesosy nareo zao vo tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambonyity tany ity matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zava-dozany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka meny dala mandrosika voe toetsika amin'izay ny teny ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny misy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy Jesoa anareo Jesosy Jesoa dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge teny izy dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina nendrikendrenareo ny teny demolo ny tazominareo izay koa mineny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy ny tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly ireo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy Jesosy aminareo Jésus jizasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo andininy 420 Hebreo toko 10
Hébreu 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota, ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso, mifona indray raha fakapitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io, ianao mihitsy zany voateny zany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io, ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa hamono anao ty teny teny e. Ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Ôsoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony, dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho avy ianao rehefa maka ty, dia afitra ianao zay, tsy mamono anao ty teny ty. Fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakianao aloha tya, dia zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy, mamononao foana ty teny ty. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina nge ty e, ao anatin'ny baiboly anao nge ty e. Daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Ndre mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io, dia ny aoriana izay teny ny famindram-po izay ohatra nataony Ôsoa hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa atao amin'ny Ôsoa anao dia afaka, zay le tena izy zay. Dia ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra, ao 9:7, amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany, ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io, ary miomana ianao amin'ny fandorana anao, ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Zay le hoe aza mba maty ianao e, ho hitantsika eo ny toyny, nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny fahamaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony zao e, tadidio zany. Andron'ny fahamaliana zao, efa tapitra treo ny andron'ny fanginana, andron'ny fahamaliana zao. Zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany, nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetra rehetra, tsy misy hafamaina zany intsony zao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetra rehetra, aza mamana tena an'izany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny, izy milaza fa afaka mifahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa maha-olombelonao micomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao, raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano, raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao, raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao, ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny heriny olona, ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely, fa nandevoziny hatrao mandrakizao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana. Tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io, fa asory anatin'ny atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty any ny fantany, aza manota intsony, zay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy. Izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra eo e, ka tsy ianao ny tsotsotso makany, efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48, aoko tanteraka ianareo. Zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka e. Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ianareo izay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Ôsoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka, atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka, dikany tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect, ary ozy ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona izay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy ny hoe ianao zany parfait, parfait mihitsy, madio zany ny eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Ôsoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany. Nuk hoe vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreu any angambany izy. Jereo antsika Hébreu tsy le mainka fanirany Ôsoa zay manaty
izay mosan'olona dio ny eritreritra vakitsika aminoko andiny faraiky ambiny folo zany dia hatrary amy andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16-17 aloha vakitsika aminoko andiny fa 11 Hébreu 9 dia aminoko andiny fa raiky ambiny folo fa eo asoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 eo angamba vakitsika eo daholo fa eo asoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao-tanana zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'o mifanyrany tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be anyaosha tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayaba sy Yaosha izay torina ambasadorina Yaosha zady aha Elia Yaosha dia raina tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafa faro famidera ny Yaosha dia tena fifaliana ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaosha ilay niteny taminao hoe aza manota intsony izay no afantaranao any Yaosha ilay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaosha izay nitoriana ambasadorina Yaosha ziady a Elia ireriany ny faevatra mivolana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaosha Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayaba sy Yaosha kutungava dahola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino nosolahy ny ranombolary ny lavelom-batotro mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fanirany Yaosha izay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tonga tany amin'ny 15 efa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yaosha tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany lay tena Andriamanitra tena marina zany izay lay tena niantona teo amin'ny fijaliana izay lay tena nandatsaka ny rany izay lay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra izay lay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Yaosha no anarany zao toriny ery azy tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa Yaosha ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa-tsony zay ary Yaosha rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa zay nanatona ny Yaosha rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapakevitra
za miteny aza miaraka amin'i Jesosy, Jesosy hoy miala tao rehefa te-tsipy eny amin'ny elo mipetraha ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny ao ry Jesosy tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ngenao namono olona zay aiza tsoy anao ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria manina lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Eliazy ho hitanareo maso mpanavitra zany Eliazy zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy tonga ny andro andravanany reny ary tena mandravy Eliazy zay koa ny asany atao hoe Elia mandrava ny Andriamanitra tsy izy mirary izy so antsika rehetra ho falina ndre zany teny zany miala amin'ny Jesosy sy Jesoa miala amin'ny Jesus Jesus mahitsy be ny tenin'ny Elia rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao safidy io sisa ary rehefa te hitsipy eny amin'ny elo nareo dia mipetraha ao rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo azay ny mission io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy zany tsy nandatsaka ny rany zany iny laingy zany tsisy nataony iny zany teo fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy ny rahany Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalana ianao fa mpamindra fonga io nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitylanta zany mpanota zany fa vitan'i Jesosy Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io hoe be famindram-ponga io ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalana jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona izy no mpamindra fo fa manaova adalana ina dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge ka niendra mahita loza ka noeny hitanao zao ny loza ny teneniko anao miala amin'ny Jesosy miala amin'ny Jesoa hitanao tsara izy zay mazava be ny fanazavana teto afaka nandefa mesazy zao tontolo zao samia mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manara ny Elia amin'izay manatona ny Elia amin'izay tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetra rehetra tena tsy diky mihitsy ny hoe hiantsoana farany ana rehetra rehetra dia ny mbola mihitsy ny fotoana miazaka zala reo tonga ny fanampiten'ny Andriamanitra tsy izy tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa lay zokinay malalanay lay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny Elia nanao anazy zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra maiza manapa-kevitra teny zao fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina Yahva zay dia Yehosoa sy ny tsy manompo azy tsy maintsy ho aseho zay ary tsy maintsy iseho zay voninahitra ho an-dadamala Yahva sotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo ilay tianareo Yehosoa no anarany ariva afakitsika sotra betsaka dadamala Yahva taio zany teny zany fa tena teny hitondra sosy fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry fanavotana ny olona ny antony izao fampianarana izao ary fiantsona ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao valio antso ny tsirairay avy valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva mamalia vavaka ianao voninahitra anao mandrakizay arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahva
vonjeo izay rehetra fatady ho faty mba ho tonga soa aminao Yehosoa, voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia, amen. Dia mirahaso tsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray. Fiarahana.